rehefa afaka isika rehetra sotranao zay Jesosy menao taom-baovao famondram-po fitiavana zany azony tsy ala aminao zay mandrapahatapitry ny fofinainay sotranao ny teny zay no entin'ny mpanomponao aizanay koa mino miankina matoky anao amin'ny andronay rehetra zonay iomana koa amin'ny fahatongavanao mba tsy ho tampoka aminay zany ko ny teny rehetra zay ho lazainay eto mba nao fanay maso amen. Mizara telo ny antony isanganako eto a. Voalohany dia fiarabana amin'ny taom-baovao, faharoa fiarabana ireo ray aman-dreny avy any France, ary fahatelo fanazavana ny amin'ny fetinaina izay fandaharan'ny fiangonana amin'ny herin'ny androany. Araka ny fanaon'ny fiangonantsika dia ity andro androany ity ny taom-baovao, kena zany dia mifampiarahaba araka izany sika velinaina noho ny famindrampon'Andriamanitra ka dia arabaina indrindra tompoko ny tompony izay efa niantoka ny lasasika rehetra hiantoka ao ny androany ary mbola hiantoka ny ampiso sy ho mandrakizay koa dia tinonina aminareo rehetra amin'ity taona vaovao ity ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitahena feno avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo hatramin'izao koa mandrakizay ary tsy eto ihany sika mifankahita fa ao an-danitra rahatrizay koa satria zany ny advento ny andro ny atongavan'i Jesosy akansika ka ifankahita ao dia ifankahita tare tsara mihitsy ary mahafinaritra ao ny fatahaka ny anjely daholo tsika rehefa tonga any ka na dia zay antonontonony tarenay tony zany dia mety tsara tare rehefa tonga any ka dia raha soa ifankahita amin'izany tena taom-baovao lehibe ny fiangonany zany a izay iaona ny trabonzy rehetra ka dia rabaina indrindra tompoko velavelona izara ny fahatsaran'i Jesosy. Ny tapany fahatelo dia mikasika ny fetinaina amin'ny herin'ny androany sika tahaka ny ataosika isan-taona dia mankalaza zany taom-baovao zany amin'ny alalany atao fetinaina. Io moa no men'ny fiangonana teto io anarana fety io a fa tsy dia voasoratra amin'ny baiboly loatra aloha hoe fetinaina tsara ho fandritana zany fa raha io teny anankiroa io dia misy fety ao dia misy aina ao ka ny heviny dia ny hoe men'Andriamanitra tombonandro sika amin'ny taona vaovao inona no ataosika amin'izany io zany ny fanontaniana mipetraka. Ny taom-baovao ny fiangonana io no hevitra voalohany amin'ny fetinaina. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no velonaina isika dia efa navalitsika tamin'ny herintaona eny amin'ny fitomanena toko fahatelo ny andiny faharoa amby roapolo hoe ny famondram-pon'i Jehova no tsy laharandritra antsika vaovao isamaraina zany fiantrana zany tsy mitsahatra zany ary io no isaorantsika an'Andriamanitra ny fetinaina zany dia ny hoe fisaorana an'Andriamanitra satria nomeny inona tombonandro hoe nomeny tombonandro ny ray arabaina tompo maro nefa lasa tamin'ny 2014 ty fa ianao matoa mbola velinaina ny famondrampo tsy ny nataonao na ny nataoko na za paster eo ary raha ny nataoko ny calculen'i Jesosy natao amin'ny balansy ary mandeha mody menao koa ary raha natao ambony balansy hoe ny tsara sy ny ratsy mody raha mody miakatra amin'i Jesosy tsy dia maninona loatra vao velaheliko ianao fa saingo ny tompo hoe asiako zezika amin'ity taona ity ny lalàna dia miteny hoe kapao fa manimba ny tany dia izy mipamboatra avelao amin'ity taona ity mbola asiako zezika amin'ity aladiny advento ity moa dia ao anatin'ny texte zany na dia sy nitoriana androany arabaina tompoko nazy famondram-po ny ao anatin'ny famondram-po dia fandeferana famelan-kelika ary fitiavana fetry tanteraka avy amin'Andriamanitra io ny dikan'ny famondram-po ary raha Martin Luther mamaritra anazy hoe ny tampony ny famondram-pon'Andriamanitra dia ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fizaliana ka nanana ny mpanota fiainana amin'ny alalan'ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Raha petraka zany ny fanontaniana nahoana ny velinaina isika ny famondram-pon'i Jehova no tsy nahalandritra antsika ka raha vao miposaka amin'ny masoandro dia averiko foana ity fampianarana ity zay nampianariko tamin'ny maraina tamin'ny taona lasa hoe saotranao Andriamanitra fa
nomenao famindram-pony ndray hafa miposaka masoandro amiko ny masoandro iny dia zao ny anarany masoandro ny famindram-po masoandro ny famindram-po inona no ataonao manoloana zany famindram-pon'Andriamanitra izany io ny fanontaniana faharoa koa satria mitambatra amin'ny ady 20 ity fetinainay ity a tsy azavaiko fa feno nazavainy kiray mandreny katekista teo dia tsy miverina amin'ny intsony aho a ny amin'ny fanazavana ny amin'ny ady 20 fin izay apetrako dia ny hoe inona no tokony hataontsika manoloana ny fiandrasana ny avian'i Jesosy tsara ny velona sy ny maty nomeny ainy ianao a inona no ataonao nomeny tombonandro a inona no ataoko miandry ny tompo amin'ny fomba manahoana ianao raha ho avy izy androany vonona avy ianao io zany fanontaniana raha am'izao lery tenena asika zao minitra sy segonda zao avy Jesosy hoe andao am'izay fa tapitra ny tantara andao hiara-miakatra dia izy le mpiandry anankiray tamin'ny fampianarana maly zay hoe nitanjona izy dia nahita ny lanitra afanafo izy ny teneny io ary io koa ny tanjony ady 20 a tsy tsena ny fiavian'i Jesosy ihany sy iandro fa tena hiditry ny lanitra mihitsy zaho aloha dia hiditra fantatra nareo na vonona nareo na tsy vonona fa za hiditra ohatrany mahafinaritra filazan'i Jesosy ary tena fa sy ohatrany a misikisiky daholo nareo dia dikan'izay vonona hiaraka amiko andao sika hiakatra ny lanitra fa zany ny ady 20 a tsy ny miandry ihany fa tena hiditra tanteraka misy reto ny fomba fiandrasana telo a ny fomba fiandrasana miandry amin'ny fibebahana miandry amin'ny finoana miandry amin'ny fanantenana ny mena ary ny fehiny rehetrarehetra dia ny maharitra hatramin'ny farany ny fomba fiandrasany mena io zany mampianarina misy ten'Andriamanitra foy io zaraiko vakina dia ho faranana izy a manamarina izany zany matitoko fahafolo andininy faharoa amby roapolo a dia hoy ny tompo hoe fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena miandry an'i Jesosy amin'ny faharetana hatramin'ny farany sika fiteniko matetika ty PEP ty P abréviation izy io PEP patience endurance et persévérance tsy mitovy io tenitelo io misy dikany samihafa eo amin'ny soratra masina fa ny dikany raha kapoka dia ny hoe hatramin'ny fahafatesana dia maharitra sady miaritra ny maharary ianao mba azahoanao ny lanitra misy fampitandremana nefa apokalypsy toko fahatelo ny andininy fahatelo ny anaran'i Jesosy dia saroviny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy kami beba koa raha tsy hiambony ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho ka sy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao ny ora hiaviany dia misy roa ihany fahafatesana sy hiavian'i Jesosy sara mivelona sy maty raha avy tampoka sanatria amin'ny fahafatesana izy vonona venao ny beba fizan'ny fiandrasana koa ny tiana voalohany toko fahadimy folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo miorena tsara aza miova ninina zava-misy amin'izao fotoana zao efa nazavainy ray aman-dreniny maly fa maro ny zavatra misitona ny olona amin'ity télé internet zao samihafa fitondrantena maloatra samihafa voasitony io ny maro fenao miorena tsara aza mety na ny boky ny Timoty nampianarin'ny katekista na ny fampianarana nentin'ny ray aman-dreniny docteur Lala dia mampipetraka tsara hoe miorena tsara aza miofa tany mafy zay nananao mba tsy siaka ny satrim-boninahitra ao apokalypsy toko fahatelo a ny andininy faharaky amby folo milaza an'izay ho avy fainganao tany mafy zay nananao mba tsy siaka ny satrim-boninahitra ao
farany le tena farany amin'ny andiny soratra masina zay tiako mahafinaritra anahy ty teny ty tena mamiko ty apokalypsy toko faharoany andininy fahafolo ny anaran'i Jesosy aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana amiko ny advento a dia efa fametran'Andriamanitra sahady le satroboninahitra ny fiainanao no mpanoko mahatoky io ny cadeau menanao tsy manana cadeau ny pasteur anareo zavatra ray loha ihany zay fanomezana avy amin'i Jesosy ihany koa ilay satroboninahitra ny fiainana zay omenany mindrehetra vaovao ny taona satroka vaovao nomeny tomponao satroboninahitra ny fiainana mainty mody a Strasbourg zany mainty mody a Pau zany fa zany ny fanomezan'ny fiangonana tsy manana volamena na vola fotsy menanareo fa ny fanomezanay dia zao satria efa nahatoky ianareo omeny tompo ny satroboninahitra ny fiainana ny tsiro ny fiainana dia fandramansika sahady hita amin'ny mpanompony zany voninahiny zany tsy mirehareha amin'ny fanetretena fa ny tompo manandratra azy ka mametraka azy ny satroboninahitra fiainana eo andohany ary izany reriana no maminy sy teny amin'izao fiainana izao Lutera nefa mamaritra ny finoana dia hoy izy hoe rehefa nandray famonjena ary ianao efa nahazo an'i Jesosy ilay sarobidy indrindra ianao ny zanan'ilay tokana ny tsara indrindra ny men'Andriamanitra anao dia mametra-panontaniana an'izay ny tompo hoe mba inona koa ary mba ataonao ho an'i Jesosy minenao ny tsara indrindra sady mela ny tombonandro ianao sasany maro dia misy docteur maro anatin'ity fiangonana ity docteur amin'ny mathématique docteur amin'izao docteur amin'izao docteur amin'izao nanareo avy amin'ny Fransa koa dia misy koa ny docteur efa tonga eto zany fitahina sy famonjena fendro tanteraka avy amin'Andriamanitra zany dia mampametra ampanontaniana hoe nanontany an'i Petera Jesosy Simona janaky Jaona ty ahy va ianao eny tompoko ary koa mifanontaniana manonona ny anaranao Jesosy moa ty ahy va ianao amin'ireo zavatra efa nataoko anao reo fanomeko anao ny aiko anao ny fitiavako anao fa maro ny fanodimandry fa ianao no azoniko velinaina moa ty ahy va ianao satria zay efa ty anao tsaloko foana ilay Jérémie 31 hoe fitiavana mandrakizay hoe tiavako anao ary zany no ampaharetako famondram-pona moa ty ahy va ianao rehefa nomeko tombonandro sy taona vaovao ianao eny tompoko io Petera fa anaronondroka andrasa aronondroka ny amin'ny fetinaina dia fanomezana voaloham-bokatra valin'ny teniny mino zay naniray an'i Jesosy tsy terena misy izy anoana ny asan'ny fiangonana raha nanomeny tsara indrindra ho anao Andriamanitra inona no avalinao azy za eto tsy hanentana anao hoe ataovy ny ampahafolo karena na ataovy ny ampahadimy karena na ataovy ny zao fa Zakaiosy rehefa nibebaka izy dia zao no nataony hoe iny tompoko dia asasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo ianao koa misy soratra amin'ny valopsika eto zay misy soratra eo ny fanahin'i Jehovah tompo nato amiko satria minositra ahy tolo teny somafaly ho an'ny malahelo izy mila ny fanohananao ny fiangonana amin'ny lafin-drehitra ko raha nandray an'ity ianao androany zay averina amin'ny heriny inona ny valiteninao ny fitiavan'ny tompo tena mila n'izany Jesosy amin'ny testamenta taloha dia mahafinaritra ihany marina fa tsy mitaky vola aminao na manao forcé aminao Andriamanitra fa hoy izy aterinareo mipahafolo karena zaho toetra amin'izany aho lasy vako mivaravarany lanitra andro sahako fitahena ho anareo zay manompo an'Andriamanitra zay manomeko an'Andriamanitra tsy foana zay omenao na Matio ao ara dia andrazainy tsara ny hoe na dia rano mangatsiaka ireny kapoka azy nomenao reo madinika mino ahy reo dia lazaiko aminao tsy foana ny valim-pitena ho any an-danitra maika fa zay atolotra ao ho an'ny fiangonana fampandehanana ny asan'Andriamanitra ato rehetra every fa tsy olona na fiangonana nanaovanao an'izany fa zay ataonao ato dia teneny mazava hoe ity nofiko anao Jesosy fa tena ho an'i Jesosy tokoa io hitan'io toloteny tamin'ny lasa teo dia vehivavy nandasaka kely faransa kely eo Jesosy nizery nantsoiny ny mpianatra hitanao vehivavy io mandehana
manaova toy izany koa dia ananarakitra soany an-danitra ianao satria nahatoky hatramin'ny fahafatesana ary tehirizin'Andriamanitra ho anao ny sarom-poninahitry ny fiainana. Efa nandray ny famonjena ianao dia manompo fa tsy hoe izay atako eto dia azahoako lanitra, tsy izay ny fampianarantsika fa efa nahazo lanitra, efa nahazo Jesosy aho, efa nahazo ny lanitra aho, efa nahazo ny sarom-boninahitra aho, zany dia hanompo ny fiangonana amin'ny heriko, amin'ny volako, amin'ny fotoanako, tahaka izay ataon'reto ray aman-dreny reto na dia tratra ny décalage ary dia eo ihany fotoana, ny hery, ny vola, ny fananana hoentina manompo ny tompo dia ampitomboiny koa za rehetra nanantsika rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny dery, ny lanza, ny voninahitra izay fahazatra amin'ny toroindrindra ka ho mandrakizay ivavaka isika mamloatra ny fitiavanao Jesosy. Fa tia ianao dia maty noho ny fitiavana anay, mametra-panontaniana ianao hoe motiava ianao. Izay rehetra Jesosy dia miara-mamaly tokoa eny tompoko na dia tsy hainay izay mantanteraka izany raha tsy ao amin'ny fanahy masina pahirezo ny mpanomponao tsirairay avy fenoy ny fanahinao ahy manompo anao amin'ny andro rehetra. Dia toy izany koa reto ray aman-dreninay izay namangy anay, ianao no hiaro azy ireo amin'ny lalana izay alehany ko tavaverina soamantsara amin'ny toerana sy ny fiangonana misy azy tsirairay avy. Ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.